Antaonany maro no tsy nisy fijerena ifotony nisy ampiherina dipoavatra raha ny fanambarana no entin'ny solombavambahoaka. Voafidy tao Mananjary zava-dehibe hoy izy ny fisina hetsika lehibe tahaka izao manome lanja indray ny famokarana dipoavatra. Efa mataonany maromaro tsy mba nisy fijerevana aty am-potony ny fampiroboroboana ny tony atao hoe filière poivre itony. Ny faritra Vatovavy Fitovinany sy ny atao hoe Grand Sud-Est dia anisan'ny manana an'io vokatra io, resaka poivre, jirofo, letchi. Rahantsika malala fa be ny tsena, be ny mangataka amin'io eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, nefa ny vokatra amin'izao fotoana izao dia tsy misy. Eo ny fiovavavan'ny toetrandro, fa eo ihany koa ny tsy fijerevana ny tantsaha. Ny vokatra poivre zany amin'izao fotoana izao dia atao hoe vokatra eny anivon'ny fokontany sy varotra madinidinika eny anivon'ny tsena. Tsy mila jerevana manokana zany hoe ahoana ny fomba ampiroboroboana azy, iverenan'izany atao hoe kalitao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany. Zay zany no tena irinay hoe izao atrikasa lehibe izao zany dia itodika aty ny fitondram-panjakana, manampy eo amin'ny sehatra ny lafin'ny teknika, hisy fijerevana any am-potony ny tantsaha, hiakatra ny vidim-bokatra, hisy ny lalam-barotra, ary indrindra zany raha misy ny lalam-barotra ho an'ny vahoaka madinika zany dia azo vola izy ireo dia mba hijery any amin'ny fari-piainany mihitsy zany toy ny atao hoe varotra poivre itony.